eo amin'izay pejim-baovao izay hatrany dia taorian'ny fifidianana ben'ny tanana sy mpanolontsaina mitoy ny fifaninanana eo amin'ny ery politika eto amin'ny firenena amin'ny azahoana toerana betsaka indrindra amin'ny fifidianana loholona samy mandefa lisitra teny anivon'ny OVEC ny vondrona sy politika isan'ny andrarezina sy lehibe eto amin'ny firenena. Mandahatra kandida lohalista matanjaka ary heverina resy lahatra ampifidy vaventy dia ny ben'ny tanana sy mpanolontsaina ny vondrona sy atoko politika mpifaninana ao anatin'ny fifidianana loholona. Ho an'ny antoko HVM sy TIM izay manana mpifidy vaventy betsaka indrindra dia olona mitana na efa nitana ndraikitra ambony teto amin'ny firenena avokoa no mitarika ny lisitra izy ireo isam-paritany. Eto Antananarivo dia ny lehiben'ny faritra Analamanga Randrembololona Mananjara no mitarika ny lisitra HVM raha toka ny ben'ny tanana Antsirabe teo aloha Olga Ramalason ho an'ny TIM. Antoileara dia ny senatera teo aloha Naikelianina no mitarika ho an'ny antoko TIM ary ny Prime Ministre Cool Roger no alahatry ny HVM ho lohalisitra ny fifidianana olona. Ao Tomasina dia ny solombavambahoaka teo aloha Zafla Stanislas no mitarika ny lisitra ny TIM raha toka ny lehiben'ny faritra Malo Benoit no avy amin'ny HVM. Ho amin'ny Mapara dia olona nitana ndraikitra ambony tao anatin'ny tetezamita no tazana ao anatin'ny lisitra tolotra izy ireo. Ao anatin'ny lisitra ny kandida olona eto Antananarivo Pierre Holder izay mpitondra teny ny Mapara. Anisan'ny kandida Mapara ho amin'ny faritany Mahajanga ny colonel Lilson René de Roland ary ho an'ny faritany Toliary anisan'ny anaty lisitra ny kandida olona avy amin'ny Mapara ny ministry ny atany teo aloha Florent Rakotoarson.